manolotra ny arahaba sy ny firaritsoa tompoko lasy tompoko vavy araka nefa natsidika tamin'ny farany herinandro teo moa dia isy fiovana kely ny toetry ny androntsika amin'ny ity herinandro ity zany hoe saika hibahatoerana kokoa ny atsika indrindrandrindra ny voamaraina sy ny takariva moa amin'ny akapobeny hibahatoerana ihany koa ny orana malefaka ny amin'iny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo iny ho atsika eto amin'ny faritry ny afo voatany indrindrandrindra ny any amin'ny ilany atsinanany afo voatany moa dia saika andrahoana amin'ny akapobeny zay mety arahana herikerika manify indraindray ny antony zany rehetrarehetra zany zareo dia nahazo aina indray ny tsika ny ala izay ato anatin'ny 3 andro ho avy dia samy mahatsikaritra koa ngamba ny tsiraray fa saika nandrivotra tamin'ny akapobeny dia teto Madagasikara izany hoe ato anatin'ny 3 andro avy aloha dia mbola hitoy hatrany ny rivotra somary mafimafy indrindraindrindra amin'ny faritra avo eto amin'ny faritry ny afo voatany misy an'izay rivotra somary mafimafy zay ihany koa indrindraindrindra amin'ny maraina any amin'ny elanelan'ny analalava sy soalala iny torak'izay ihany koa any amin'ny tendrony avaratra sy morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara ary any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara iny ny any an-dranomasina kosa indray dia mila mitandrina hatrany zany aloha ny mpampiasa ny ranomasina sy mipanjona ny ranomasina amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo fa misy alin-drano vaventy mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3 na 4 metatra mihitsy indraindray ka dia mila mitandrina zany satria mety hanonja be ny ranomasina ahery be zany indraindray manomboka ny akapobambra ka hatrany Ataolanara na Cap Sainte Marie any hoany ny eo anelanelan'ny analalava sy soalala ihany koa zareo dia misy rivotra mafy be rehefa maraina mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 770 ka hatramin'ny 720 kilometatra isan'ora mihitsy indraindray ka dia mila mitandrina zany isika any amin'ireny faritra ireny andao jerentsika ary ny toetry ny andro ao amin'ny raha-pitso maraina izay isitraka orana malefaka na matevina zany indraindray any amin'ny Sava Analanjorofo mifaritra Atsinanana mitatra kely any Mangoro Vatovafito Vinany ary Atsimo Atsinanana mety azo an'izay orana malefaka izay ihany koa moa isika any amin'ny renivohitry Fianaratsoa any ny eto amin'ny faritry ny afo voatany sy ny ilany atsinanany afo voatany moa amin'ny akapobeny dia saika andrahoana amin'ny akapobeny mety arahana herikerika manify zany indraindray ny faritra sisa rehetra kosa indrindrandrindra moa any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny dia maina tanteraka mihitsy ny andro raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny manodidina ny Sava Analanjorofo mifaritra Atsinanana Vatovafito Vinany ary Atsimo Atsinanana ny eto amin'ny faritry ny afo voatany kosa amin'ny akapobeny dia saika andrahoana mety arahana herikerika manify moa any amin'iny renivohitry Fianaratsoa iny indraindray ny ilany andrefany Madagasikara moa dia afaka manararoatra tsara mihitsy satria maina tsara mihitsy ny andro amin'ny akapobeny raha ny tombana ho amin'ny maripana raha-pitso maraina zao dia eo amin'ny 7 degré celsius eo any avakina karatrany mety ho tafalatsaka hatrany amin'ny 5 na 9 degré mihitsy moa io ato anatin'ny 3 andro avy zany hoe any amin'ny manodidina ny Ambatolampy Atsirabe Faratsio ary Antany Fotsy iny ny eto Analamanga sy Fianaratsoa kosa dia eo amin'ny 10 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra mety ho tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius moa zany indraindray fa raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 2 degré celsius aloha any Mahevatanana sy Mahajanga any raha to kosa ka midina be mihitsy ny eto amin'ny faritry ny afo voatany eo amin'ny manodidina 20 degré celsius eo andao indray jerentsika ary ny mety toetry ny andro ho an'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto ho maina aloha ny andro any Paris Johannesburg ary Nairobi fa raha hoan'ireo nosikely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana tandrifindraona mety arahakotroka indraindray ny any Comoro any raha manorana tandrifindraona kosa ny any Seychelles ho an'ny Mayotte Maurice ary La Réunion moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro dia zay indray raha tompoko lasy tompoko vavy no afaka natolotra fa dia misaotranao nanaraka anay hatramin'ny farany ny tenako no hisaraka aminareo eto fa ireo zanam-pandaharana atolotry ny TVM kosa dia mbola miandry anao hatrany fa aza misaraka aminay veloma tompoko